Tetika asa telo lehibe no efa voafaritra mazava fa ho tanterahana aty atsimo anafoanana ny olany tsy fahampindrano vokatry ny haitany ka mahatonga ny trangana kere matetika ho isan-taona. Voalohany ny fametrahana fitarihan-drano miainga avy eto Mandrare makany Sapona, Maroalipotsi sy Erakoka na Maroalimainty. Manodidina ny 5 alina sy 1 hetsy eo ny isan'ny mponina azo tombontsoa mivantana amin'ny fahazahoana misitraka rano fisotro madio. Amin'izay raha toka arabe na lalana dibo-drano tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao no sotroina sy diovana. Volan'ny fitondram-panjakana, anjara volan'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana no anaovana ny asa rehetra izay ho atomboka afaka volana vitsivitsy. Hiaranainga amin'izany ihany koa ny fanampina ny rano sotonina ao am-potaka, tarihana matsy rano fisotro madio tsy masira tahaka izay efa misy ao Tsiombe amin'izao fotoana. Mponina 507 alina sy 1 hetsy avy ao amin'ny renivohitry ny distrika iray manontolo miampy ny komuniny Marovato sy Nikoly no afaka hisotro sy hidio araka ny tokony ho izy ao aorian'ny fahavitan'ny tetikasa. Efa misy mpamatsy vola ny fanaiky fanome tanana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ary efa mazava ihany koa ny soro-dalana rehetra mahakasika ny famatsim-bola ho amin'ity tetikasa faharoa ity. Tetikasa fahatelo nefa goavana indrindra ary amany olany tsy fisian'ny rano any amin'ny faritra Androsy Anosy ny fitarihana rano avy eto Dablava, komune Mahaly midina makany Ambovombe ka azo rano fisotro madio avokoa ireo tanàna andalovan'ny fitarihan-drano. Eto amin'ity renirano ny Mandrare izay eto amin'ny komune Mahaly ity no isontonana ny rano na ny anaovana ny kapitage. Mirefy 700 kilometatra ny fitarihan-drano apetraka. Tetikasa izay sady afaka anafoanana ny olany tsy fahampindrano ka anafoana tanteraka ny olana ara-pahasalamana no sady afaka azahoana herinaratra ho an'ny faritra Andro iray manontolo sy ny distrika Tsiombe satria afaka ananganana toha-drano, anangonan-drano eto Dablava ary koa azo ampiasaina amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana toy ny fanondrahana ity tanimbary azo ajariana mirefy amanetsy hektara ato amin'ny faritra Andro ihany. Raha araka ny antontanisa azo dia manodidina ny 5 alina sy 3 hetsy eo ny isan'ireo mponina azo tombotsoa amin'ny fahavitany ity tetikasa fahatelo ity. Mbola eo am-pitadiavana ny famatsim-bola entina manatanteraka ity farany amin'izao fotoana ny fitondram-panjakana ary miantso fifanomezan-tanana amin'ireo mpiara-miombonantoka mba hanatsarana hatrany ny fomba fiainan'ireo malagasy monina any atsimo.